Mose Madame eto amin'ny Somanitangala. Ane tama ayane kuyaho ane tandrundane ozuke almerabanareo rehetra dia izahay no monsieur sy madame na hoe monsieur et madame en monsieur sy madame. Dia ny zavatra ataonay savonnerie artisanale saponifié à froid sy produits cosmétiques naturels. Ny objectif monsieur sy madame zany mi-inciter ny olona hampiasa produits naturels nefany mandaitra. Dia ao anatin'izay ny hoe zavatra anankiray nefa misy zavatra maro ao anatiny mitondra vokatsoa nefany gain de temps dia vita malagasy. Monsieur sy madame zany afaka hita eo amin'ny Sakaviro, même bâtiment amin'ny pharmacie Masoava. Afaka hita ihany koa izy any amina revendeur maromaro eto Antananarivo. Zany tsena Zanatany Akadifotsy, Somofogasy Ampita Tafika, Mirary Shop Manakambahiny, Pharmacie Ambatobe ary Sambalia Tsavo. Monsieur sy madame zao manana projet atsy hivadika amin'ny zéro déchet tanteraka satria amin'izao zay mbola mampiasa plastika amin'ny flacon anay dia hitodika tanteraka amin'izay zéro déchet zay zany zay dia ho avy tsy ho ela koa produit vaovao izay efa endrasan'ny olona be da be dia après shampoing solide naturel foana moa zany mazava ho azy. Ny événement anay izay ahitana anay manaraka zany dia amin'ny 31 juillet amin'ny le pavé misy exposition sy ohatranay le 4-8 août manao fière mata ihany koa izahay. Zay zany sady présent ao amin'ny Facebook dia présent ihany koa amin'ny Instagram amin'ny anarana monsieur et madame ihany. Misy ihany koa adresse email sy numéro téléphone izay afaka azahoanareo anay. Ny fiara-miasan'ny monsieur sy madame sy ny coopérative Tangala Maitso dia ny Somanitangala. Ane tama ayane kuyaho ane tandrundane ozuke Somanitangala Ranty Takalo Sary.